fanampom-pivavahana eto amin'ny Hope-Fi Radio. Mioby ho an' Jehovah ary tany rehetra, manompo an' Jehovah amin'ny fifaliana, makanisa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah ny Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Midira eo amin'ny vavahady amin'ny fisaorana ary eo an-kianjany amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalazà ny anarany, fa tsara Jehovah, mandrakizay ny famindrapony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinana. Iaraka ivavaka isika. Jehovah Andriamanitra ray masina tsara indrindra izay any an-danitra. Amin'izao ora sy fotoana izao any amin'ny toerana maro samihafa manerana ny vonin-tany, izay mandrea ny tionjam-peotry ary mandray ny hafatra an-kitsipo, dia aoka handray fanatrehana manokana avy aminao, handray fampahirezana manokana avy aminao, handray fanovana manokana avy amin'ny fanahy masina. Ka dia meteza ianao Tompo, hiaraka aminay, ambomba anay, indrindra ny mpitondra teny amin'ity ora sy fotoana ity, dia ho tafianao ny herin'ny fanahy masina, ka hiteny amin'ny fahendrena ny fahalalana rehetra avy any ambony, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faly miarabantsika tsirairay avy mpiaino ajaina amin'izao andro sabata izao. Ankehitrinsika dia tonga amin'ny fandaharana manokana fanampom-pivavahana. Faly izahay miaraka aminareo eto, ary ny firarian-tsonay dia mba ho feno ny fitahian'Andriamanitra ny izao sabata tontolo andro izao, ary mirary anareo tsirairay avy izahay mba hiaraka aminay hatramin'ny farany mandritra ity fandaharana ity. Ho fanomboantsika izao fotoana izao dia andeha hiarahantsika miredona ny hira laharana 720 ao amin'ny firana Adventista avy Rivazantany eo. Hira 720 avy Rivazantany eo. Rivazantany eo.
iraisaveokamira ny fanavotandehibe zay amonjena marobe de vitareka midera zay amonjena marobe de vitareka midera avirrifiangunano mahasandratureni feo iderani panavotra natiane fitrazizao iraoampandeanana irasuniziuna iraoampandeanana irasuniziuna avirrivua funzio kamifalia vuku fafaduzayanare iraisafekamira derau famendika ilainanavutranare derau famendika ilainanavutranare avirriulumberio izay mandreny teniso hoe manatona iza anio ny tompo mafidi ny fitiavany vali ny fiderany troira ny fitiavany vali ny fiderany troira manasantsika andray amin'ny baibolitsika ka nokatra izany ao amin'ny Josoa toko 5:17 Josoa toko 5:17 rehefa hitantsika izany dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny teo akaikin'i Jeriko Josoa dia nanompo ny masony izy ka nijery, ary indro nisy lehilahy nitsangana tandrifiny ka nisaba amin'ny voatsoka dia teny an-tanany. Ary nanantona azy Josoa ka nanao taminy hoe, namanay va ianao sa naman'ny fahavalonay? Ho tahinana izany teny izany, ahasoa antsika. Amen. Manasantsika hanondrika ny lohantsika hiara hivavaka isika. Rainay tsara indrindra izay any an-danitro, misaotranao aho noho ny famindramponao izay nasarinao ny fiainanay, nanomezana anay izao taona vaovao 2024 izao. Misaotra noho ny zavatra rehetra nataonao anay sy ny mbola ho ataonao anay. Ankehitriny raha eo dia vavaka aminao aho amin'izay rehetra marary. Tompo, aoka ny sandrim-pitiavanao anasitrana azy ireny, hikasika manokana amin'ny faritra rehetra marary ianao ary hanome fanasitrana tanteraka ho azy. Mivavaka ihany koa Tompo ho an'izay azo paoriana, aoka ny ianao anasitrana amin'ny fomaratra rehetra amin'izy ireo ary aoka ho adidinao hatrany izy ireo satria zanakao. Mivavaka ihany koa ho an'ireo rehetra manana olana maro samihafa, aoka ianao Jesosy no tsapan'izy ireo fa vahaolana sarobidy indrindra, ary ataovy tsapa amin'ny fahaenao dia tsy mandao na mahafoy azy ireo akory. Ankehitriny Tompo dia mivavaka ihany koa ho an'ny mpanomponao izay mitondra ny teninao, aoka ny fanainao masina no ampiteny azy. Maro ireo tiana angatahana Tompo,
Enao mahalala izay rehetra mahasoa anay, tantera ao aminay izany. Fatonony ny vavaka noho ny amin'ny anarany Jesosy, miaraka amin'ny famelana tanteraka ny elokay. Amen. Ho fanomanana ny fosana mampanantsika tsiraray avy alohany andrenesantsika ny teniny izay hoentin'ny pastora Ernesta Andriamparatsoa dia andehantsika hiaraka heno an'ity hiraira ity.
Amty ora sy taona ity dia manolotra voninahitra manokana ho an'Andriamanitra ary deraina ny anarany satria Andriamanitra lehibe sy mahery ny Andriamanitra izay vavantsika ny tahiry aina sy fofinaina. Ity ihany koa no fotoana izay ahafahantsika mitafa voalohany amin'ny alalan'ny toroteny sabata zany ka dia raisiko ampanitretena ary raisiko voninahitr'Andriamanitra iriry ihany ny mitondra ny hafatra ho antsika mianakavy. Ry ava-malala tapitra ny taona 2024 miditra taona vaovao zany tsika izao dia betsaka ny fiaikana izay natrehana nandritran'izay taona lasa izay ary inona fa manakaiky ny andro farany ary ny toe-javatra iainantsika amin'izao andro farany izao dia toa manambara ny fahatanteran'ny faminaniana, manambara ihany koa fa be dia be mihitsy zany izao ny volana ihany koa izay tsy maintsy mbola ho hatrehana. Tsy mampanantena mihitsy ny tompo hoe tsy misy problema izay ho hatrehanao, tsy niresaka mihitsy izy hoe rehefa miaraka aminy dia tena hoe malama tsy misy tomika ny zavatra rehetra. Ny teny izy fa misy foana ny olana ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana sy olana fa matoky fa izahay fa nandresy an'izao tontolo izao ry Jesosy Kristy ary azo antoka ny fandresena miaraka amin'izany Jesosy zany jiavana. Ka ny taona ny vaovao fa ny ora sy ny izao tontolo izao mihitsy no mirimorimo makany amin'ny fahasarotana ary dia miatrika an'izany isan'andro isika fa mila miaraka amin'ny Jesosy kosa. Ka raha miaraka amin'ny Jesosy isika dia azo antoka ny fandresena sy ny firodanan'ireo zavatra maro samihafa manoloana antsika. Ny lohateny hafatra amin'ity maraina ity zany dia ny hoe inona no tsy ambaratelo ny firodanan'ny manda. Misy manda izay manoloana antsika zany hoe secret, misy point vitsivitsy zany izay ho resahako eto ny secret firodanan'ny manda eo amin'ny fiainantsika. Raha misy zany ny problema izay hatrehana, manda zany, rindrina lehibe zany, raha misy zany ny aretina, mbola karazana manda ihany koa zany, misy ve zany tsy fisina mihitsy eo amintsika na sakafo na asa na inona, manda daholo zany. Fa ahoana ny fomba fiatrehanany zany dia izara secret aminao hoe reto ary ny secret izay ahafahantsika miatrika indray ny 2025 ampitoniana. Fa indraindray zany ny olona very fa vavaka fotsiny dia mety hoe tambavaka pasteur mba isy zavatra mitranga, fa ianao personnellement zany no mila manana fanandramana miaraka amin'ny Kristy ary zay no resahantsika eto hoe ity ary ny secret raha tianao irodana io manda io, raha hiatrika zavatra sarotra ianao amin'ity taona 2025 ity dia izao ireto misy secret. Tsy 2025 ihany fa mety hiatrika taona 2026 ianao dia mbola hiverina ty hafatra 2027 ity ny hafatra 2028 mandra-piavin'i Kristy zany dia ity hafatra ty dia mbola mitoetra foana ary afaka enona mandrakariva. Ka izao noho izy hoe ao anatin'ny tenin'Andriamanitra zany dia misy hafatra sarobidy manome secret antsika izy fa mialohany hanokafantsika ny tenin'Andriamanitra dia tiako raha hivavaka foy isika, hivavaka isika. Fanahy masina ty ilay fotoana izay ahafahanao manambara ny hafatra manokana ka dia mitenena fa mieno reto mpanomponao reto amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Josoa toko 5 no misy an'ity hafatra ireto secret izay nampitondran'ny tompo antsika reto. Josoa toko 5 dia manomboka eo amin'ny 7:12 no vakiantsika. Josoa toko 5:7:12 4:15 dia izao nivaky ny teny minaran'i Jesosy ary noho ny teo akaikin'ny Jeriko Josoa dia nanompo ny masony izy ka nijery ary indro nisy lehilahy nitsangana tandrifiny ka nisaba ny voatsoaka teny an-tanany ary nanatona azy Josoa ka nanao taminy hoe namanay ve ianao sa naman'ny fahavalonay? Dia hoy izy tsia fa izao dia komandy miaramilan'i Jehovah ka tonga aty ankehitriny. Dia niankohoka tamin'ny tany Josoa ka nanao taminy hoe inona no lazainao ampanomponao tompoko lahy? Dia olay komandy miaramilan'i Jehovah tamin'i Josoa esory amin'ny tongotrao ny kapanao fa masina io tany hijanonanao io. Dia nataon'i Josoa zany. Ity tantara anankiray ity dia tena tantara anisan'ny
mahafinaritra zany mampietsi-po ny boky ny Joshua ray manontolo mihitsy zany anisan'ny boky anisan'ny ankafiziko ary anao seriana toroteny mihitsy miainga amin'ity boky ny Joshua ity zany amin'ny fotoana rehetra zay rahantsika eto amin'izao onjam-peo zao fa androany zany de hiainga eto amin'ity Joshua toko fahadimy ity. Ka teto zany dia rehefa maty moa zany Mosesy de Joshua no mandimby, Joshua no niaraka tamin'ny zanak'Israely ary Joshua no hitarika azy ireo hiditra ao amin'ny tany Kanana. De hitatsika raha mijery ny contexte zany sika eo ambony eo dia misy mikasika ny fotoana zay nana ny forainany zanak'Israely manontolo de betsaka zany ny zavatra mandeha eo ndiny fahenina efapolo taona zany nandehanany zanak'Israely tany anefitra mbola manao description zay izy de hitatsika eo zany hoe nitandrina mipasika foana zareo zany ary tao anatin'izay fotoana zay indrindra no nisehon'ity tantara ty hoe rehefa nanomboka nitsahatra ihany koa mana tsy misy tsony zany mana teto ambony tany satria mana lay mofo milatsaka na mana n'Andriamanitra ny zanak'Israely tany anevitra nandritra n'izay 100 taona zay nitsahatra ozy izy mana ary dia mialohan'ny idirana ny tany Kanana de misy an'ity tanànan Jeriko ty zay tanàna ngeza be mimanta tanàna manta ozy izy ny tanànan Jeriko ary eo amin'ny toko fahenina zandininy voalohany de zao hoe teny eo zany hoe ary nidy mafy Jeriko tamin'izany noho ny zanak'Israely tsy nisy nivoaka ary tsy nisy niditra toko fahenina andininy voalohany raha mamaky ny Baiboly isika zany hoe raiso mihitsy ny Baibolinao zany mety ao anaty telefona tsy maninona fa izao hoe nidy mafy ozy Jeriko toko fahenina andininy voalohany tsy nisy nivoaka ary tsy nisy niditra mafy mihitsy zany ary za mandany Jeriko zany tsy azo atao ininona fa tena hoe avo ary mety afaka araka ny voalazan'ny mpaitantara dia afaka andehanana chariot mihitsy aza sarety taritsovaly zany kalesy taritsovaly eo ambonin' zany ary dia afaka andehanana mihitsy zany misy arabe sady mafy no avo ny manda ary Jeriko zany de niavaka mihitsy tamin'ny fomba nanaovana an'izay manda izay ka midy be de be zany zahatra midy raha lasianabavy eo amin'ny fiainantsika midy mafy ny asa midy mafy ny fitadiavam-bolanao midy mafy ve ao anatin'ny aretina ve anao karazana mandany Jeriko avokoa zany rehetrarehetra zany raha lasianabavy malala miomany ianao fa mety hiatrika mialohany idiranao any amin'ilay tanàna vaovao ilay Jerosalema vaovao ilay Kanana ny lanitra de mety hiatrika Jeriko be de be anao manda be de be eo amin'ny fiainana fa omeko anao ny secret zany omeny tenin'Andriamanitra ny marimarina kokoa tsy tonga de mirodana ho azy io manda io resantsika any amin'ny série manaraka zany mikasika ny firodana manda fa andelo jerentsika mialohan'ny rodanany ty manda ty de ny zavatra nitsangane aloha ary zay le resantsika eto hoe reto ny secret de ozy izy ary noho teo akaiky ny Jeriko Joshua de nanompo ny masony izy ka nijery tiako be zay hoe raha lasianabavy malala raha tianao irodana ny manda de mila manompo ny maso ny dikan'izany manompo ny maso zany dia tsy mijery eo tendron'orona tsy mijery eo akaiky kely eo indraindray zany temaka ny fomba fijerytsika mila mijery manompo ny maso ozy izy ny dikan'izany manompo maso zany ange raha lasianabavy malala raha amin'ny amdika teny frantsay de hoe manana vision move enao manana vision ny amin'ny futur ny amin'ny hoavy manana vision inona ny vision anao amin'ty 2025 ity na 2026 na 2027 tsy fantako zay taona hitsahanao zany zao fa manana vision ve enao inona ny tianao hitranga eo amin'ny fiainanao vision amin'ny ara-batana ara-pahasalamana manana vision ve enao eo amin'ny ara-panandry indraindrindra misy vision ve indraindray tsika tsy mametraka mihitsy hoe inona ary ny résolution ko amin'ty taona miditra ty inona fa mandeha migoridana fotsiny de migodana tsisy tanjona tsisy vision tsisy objectif mihitsy na de kely azo lazaina an'izay ihany koa ka nijery ozy izy midika zavatra lehibe zany ity fanambarana ty hoe tsika nge manana fiainana mandrakizay misy zavatra zay atrehana ka zay zany mahatonga le izy hoe zava-dehibe ny fananatsika vision eo amin'ny fiainana de io olana na vision io zany na fahitana na fijerena iresaka momba ny tontolo ara-panahitra any isika dia io le veritsika le rehefa miresaka momba ny fiangonana farany any ny fiangonana Laodikia zany ny soratra masina dia miteny mihitsy izy hoe manasa anao mba hividy amiko inona ozy izy volamena
manasanao mba tena ividy amiko ihany koa ody maso ahosotro ny masonao. Ilay olana ny amin'ny fijerena mihitsy zany, mbola jambany zao fiainana zao isika, jamba ny fitadiavam-bola, jambany zao rehaka zao fiainana izao, zao tontolo zao sy ny firongony no mameno ny masontsika. Ary maso zany rehefa jamba tsy mahita tsony ny amin'ny tanjona zay tian'Andriamanitra hitondrana antsika raha vao manana problema amin'ny resaka maso ara-panahy isika, dia izay le mitarika ho amin'ny fahaverezana. Ary ny zavatra ataon'ny Satana ry avy malala ankehitriny dia mahatonga antsika ahita zavatra hafa ankoatran'i Jesosy Kristy, mahatonga antsika ahita zao fiainana zao menamena ozy izy, manganoano, mangirangirana, feno zavatra mahafinaritra sy maha-te-hijery daholo ny zavatra rehetrarehetra. Zay le hoe mijery ny divay manganoano, ny fahamenany ao anaty vera dia varinany amin'ny fisotroana ny olona, mijery andreo karazan-tsakafo rehetra ny olona dia mihinana sy misotro ny olona, mijery ny fitafiana mamirapiratra sy mangirangirana lafo vidy eny amin'ny magasin ny olona dia variana amin'izany ny masony, variana amin'ireo publicité maro samihafa, ny zavatra jerena amin'ny fahitalavitra, zavatra jerena amin'ny internet dia variana daholo ary simba ilay vision, tsy mahita an' Jesosy tsony. Ary misy aza mijery ihany koa fa ny fiainan'ny hafa no jereny, mijery ny fiainan'ny hafa ianao, mibanjina ny fiainan'ny hafa ianao ary dia sahirana ianao satria manana fahalemena mpanota mitovy aminao daholo reny olona rehetrarehetra reny. Ka ny olona anankiray zany raha vao manana problema na vision fa tsy ny fanamasina, azo hitarina be dia be misy ty resaka momba ny vision sy ny fijerena ny resaka momba maso ity, fa eo ny tena iasan'ny Satana, anisan'ny vavahady-tsaina dimy mantsy ny maso. Ka raha vao tampina io, raha vao ajambaina io dia eo zany no manomboka very le olona anankiray. Ka eto dia manoro hevitra anao hoe banjiny Jesosy Kristy. Ary amin'ny Hebreo 12 dia miteny an'izay hoe mijery an' Jesosy Kristy tompony finoantsika sady mpanefa azy eo amin'ny 12 rahala sy anabavy malala. Amboary ny vision anao, angatao amin'i Jesosy hoe meo mihitsy le ody maso mba ahosotry ny masoko, ka mba hatonga tena ahita mihitsy anana an'izay vision tahaka ny vision Joshua zay. Fa io zany no anisan'ny zava-dehibe ahitanao ny fahombiazana, io no anisan'ny zava-dehibe androdanana manda dia manana an'izay mibanjina an' Jesosy Kristy, mibanjina mihitsy, mijery. Ary raha misy olana zay atrehana dia aoka ianao hifantoka mihitsy aloha inona ny zavatra jerenao, ka mahatonga anao zany anana solution. Ka rehefa nijery zany Joshua zay zany le hoe nanompo ny masony izy, nijery izy ny zavatra faharoa dia efa nazavaiko teo zany zay dia ny zavatra fahatelo dia zao hoe rehefa nijery izy tsy volana kitana tsy rahona no hita. Be dia be zany tsika rehefa mijery manompo maso any ambony, rahona no hitantsika, ropilanina no hitantsika, voromanidina no hitantsika, tendron-kazo no hitantsika. Fa ny olona anankiray zay tena manana fifantohana ary mijery amin'ny masom-panahy dia mahita zavatra izy, tsy mahita ireo zavatra resantsika sy ny problema eto amin'ity fiainana ity, tsy mahita an'ireo zavatra rehetra ireo satria mampifantoka ny masony any amin'i Jesosy Kristy, tsy variana amin'ireo zavatra rehetra zay mety hita amin'ny maso eto eo akaikikaiky eo izy, fa satria manana masom-panahy, manana fahatakarana lavitra kokoa izy, indrindra ny amin'ny fiainana mandrakizay. Dia inona ozy izy no hitany? Nisy lehilahy nitsangana tandrifiny, tiako be mihitsy hoe nisy lehilahy nitsangana tandrifiny ary ny sabany voatsoka teny an-tanany Jesosy no hitany. Io lehilahy zay mitsangana tandrifiny io zany dia tsy n'importe qui io, fa Jesosy io hitany io, lehilahy nitsangana tandrifiny ary ny sabany voatsoka. Riavana, manoloana ny problème, manoloana ny zavatra tsy maintsy ho atrehana, manoloana ny manda rehetra dia tadidio fa misy lehilahy anankiray zay mitsangana ho anao, miady ho anao. Ary zao ny Joshua mbola eo amin'ny toerany, mety mbola ao anaty tanty satria mitsangana vao maraina izy, mety hoe tsy tonga dia eny foana ny sabatra, mety efa eny ihany koa fa mbola ao anaty trano ny sabany. Ny Joshua mety mbola mipetrapetraka ny zanak'Israely miaramila rehetra mbola matory daholo ohatra satria fo maraina koa Joshua nitrangana ity zavatra ity. Dia zao lay lehilahy zay nitsangana ity, ny sabatra efa voatsoka, zany hoe ny Andriamanitra zay vavahantsika, ny Kristy izay vavahantsika, satria eo ambany eo dia izy io lehilahy io dia komanda miaramila ny Jehovah, ny azy efa vonona. Ny ianao mbola mipirina ny ide rehetrarehetra, mbola ao anaty ordinateur ny ide rehetra, mbola karoana amin'ny Google ny zavatra rehetrarehetra, mbola jerena amin'ny internet sy ny YouTube ny zavatra rehetra, ny Jesosy efa vonona ary ny sabatra efa voatsoka. Ianao mbola mitady hoe aiza no ale, mbola mitady andrakoto sy rabe, fa ny Jesosy tadidio fa efa vonona ny Andriamanitsika, efa vonona hiady ho anao izy, ny sabatra efa voatsoka, olona efa vonona hiady ane zany, efa mitsoka zany ny sabany. Ka
Nenao zany mbola voambolena, nenazy efa maniry, nenazy efa mamela, nefa misy voana, nenazy efa any amin'ny fandresena, ianao mbola manao planina hoe ahoana ary ny anaovana an'ity. Josoa zany mbola hoe ahoana ary ny andinganana an'ity, ahoana ny itondran'ireo vahoaka ireo, fa ny Jesosy efa vonona ny zavatra rehetra. Ry hava malala, tadidio fa Andriamanitra efa vonona hiady ho anao ary amin'ny fandresena ho anao ny Andriamanitsika. Dia inona nataony Josoa? Ny zavatra fahaefatra dia zao hoe ary nanatona azy Josoa. Tiako be zay hoe manatona. Tena misy approche zay atao mihitsy zany. Tsy mijanona fotsiny amin'ny toerana zay misy mouvement zay atao, misy hetsika, misy fiovana mihitsy. Ka rehefa mahita an' Jesosy zany, rehefa miaona am' Jesosy, rehefa manana vision momba an' Jesosy, fahatakarana momba an' Jesosy, mety tsy hitovy amin'ny ahitan'ny Josoa azy daholo hoe misy olona mitsangana fotsifotsy be eo, na misy olona be volombava be ohatra ny nahitandro jaune koa hoe ny masony dia ohatra ny lelafy mihitsy mivoaka avy eo, misy sabatra ny lelany, mety sotra izay no hitanao. Fa izao rehefa mahita fa misy fidiran'Andriamanitra antsehatra sahady dia zao mila manao mouvement ianao, mila manatona ianao, manatona an' Jesosy Kristy, miala eo amin'ny toerana zay misy anao io, manatona an' Jesosy Kristy. Move ampy ny fanatonanao, tsy ampy fanatonana an'Andriamanitra isika, zay no mahatonga ny odana ny manta tsy mirodana, satria mijanona fotsiny amin'ny toerana zay misy atsika. Mila miova ny fiainantsika, mila miala amin'ny toerana anankiray, dikany hoe manatona zany ange teo amin'ny toerana iray izy dia makany amin'ny toerana anankiray dia misy fandehanana mihitsy. Mila mandeha isika manatona, midodododo, miazakazaka makeo amin'i Jesosy. Io ilay famonjena ary tena nataony Josoa izy hoe manatona azy hoy Josoa. Ka nanao taminy hoe ny zavatra fahadimy dia hoe nanao taminy hoe anao conversation, misy dialogue zay atao, miresaka amin'ny Jesosy. Ry havana, ampy ve ny fifampiresahanao amin'ny Jesosy, ampy ve ny vavaka ravatanana kokoa, ampy ve ny faharetany vavaka, no ve anao tena misy fahavononana mihitsy amin'ny firesahana amin'ny Kristy tahaka ny amin'ny sakaiza tiana indrindra ozy zay mpanompo vavin'Andriamanitra zay nanoratra zay ao amin'ny boky mitondra lohateny hoe Dio amin'ny Kristy. Dia hoy izy hoe ny vavaka dia firesana amin'Andriamanitra tahaka ny amin'ny sakaiza tiana indrindra. Ary io vavaka io zany dia zao hoe mampiakatra antsika eo amin'Andriamanitra io, fa tsy mampidina antsika, tsy mampidina an'Andriamanitra eo amintsika. Zany hoe isika zany rehefa mivavaka dia manatona an'Andriamanitra eo amin'ny seza fiandrianana, misy fanatonana. Ka eto zany ry hava malala dia zao hoe ampy ve ny fanatonanao, manatona an' Jesosy ve ianao, tena eo amin'ny Kristy ve no iantoranao, move ianao, misy mouvement ataonao, misy move izay ataonao ve makeo amin'i Jesosy Kristy. Aza mijanona eo amin'izay toerana misy anao, fa mandehana mietse. Mila fietsehana ny finoana, ny vision mila fietsehana. Dia ity nataony Josoa ty hoe nanatona azy izy, ka nanao taminy hoe miresaka amin'ny Jesosy. Move ianao miresaka amin'ny Kristy, resao amin'ny problemanao, resao amin'ny aretinao, resao amin'ny olana rehetra zay mety manjoanao, resao amin'ny ny fikasanao, resao amin'ny zay projet anao rehetra, fa izy no androdana an'izay manda mety manakana an'izany. Ary betsaka nanao fanandramana afaka mijoro vavombelona ny amin'izany ny mpanompon'Andriamanitra maro samihafa, ary ny tenanay izao dia mitohaka amin'ny tenda mihitsy ny fidiran'Andriamanitra antsehatra ny amin'izany. Move isika tena zay mihitsy. Namanay ve ianao izy sa namany fahavalonay? Dia hoy izy tsia, izaho dia komanda miaramilan'i Jehovah, tsy fahavalonao Jesosy. Izy dia namanao, na mpanota tsy mendrika aza Josoa, na ianao io aza mpanota tsy mendrika, mety ozy ianao hoe tsy mandray atsony Kristy, efa tena ratsy loatra, tsy mandray valimbavaka, ozona mihitsy angamba zao. Tsia, komanda miaramilan'i Jehovah, namany foana ianao, ary amin'ny côté anao foana Kristy. Zay le hoe namanay ve ianao sa namany fahavalonao? Satana ny fahavalo, fa Andriamanitra dia namanao foana, sakaizanao. Ianareo sakaiza koa Jesosy, tadidio fa sakaizan'i Jesosy. Esorony Satana ao anatinao zay teny hoe sakaizan'Andriamanitra zay, fa soloany hoe ianao fahavalony, tsy tiany ianao. Jereo fa azao ny mahazo anareo, jereo ny loza manjo anao, jereo ny problème, jereo ny accident, jereo ny aretina mahazo anao, ratsy fan'Andriamanitra, tsy tiany ianao. Tsy ariavana fitaka zany, fa komanda miaramilan'i Jehovah vonona hiady ho anao, ary ny sabany efa voatsoka. Aoka ahery ianao amin'izany teny zany, ary manao vamenina mihitsy hoe vonona ary sakaizan'Andriamanitra ianao. Teneny mihitsy zay olo eo akaikiny hoe sakaizan'Andriamanitra ianao rahalahy, sakaizan'Andriamanitra ianao ranabavy, fa tsy fahavalo ny akory sanatria, fa amin'ny côté anao foana Kristy, amin'ny combat rehetra zay atrehana, amin'ny guerre rehetra zay atrehana eo amin'ny fiainana, dia amin'ny côté anao Andriamanitra. Amen. Dia tonga aty ankehitriny. Eto zany izy dia tena miteny hoe maintenant, tena hoe tonga aty ankehitriny, j'arrive maintenant.
ny solution an'Andriamanitra de maintenant Andriamanitra miprésent ny Andriamanitsika tonga amin'ny fotoana ny Andriamanitsika ao amin'ny fotoana tena ilany ny Josoany vahaolana ao amin'ny fotoana tena ilany Josoa mihitsy hoe fanampiana ao amin'ny fotoana tena ilany Josoa hoe hitaridalana tonga j'arrive maintenant zay le voalaza amin'ny teny frantsay hoe tonga amin'ny fotoana io Andriamanitra io manana ny timing ny Andriamanitra manana ny fotoana ny Andriamanitra kaza manahy mihitsy ianao hoe inona ny trangany amin'ny rapitso anahoana sy manahoana inona no ataon'Andriamanitra ny amin'ity mety sahirana ianao zao fa amin'ny fotoanany de tonga Andriamanitra j'arrive maintenant ary Andriamanitra miprésent izy lay alpha sy omega lay ketriny sy taloha ary ny hoavy izy de afaka mife an'izao manda zay atrehany Josoa zao ary manda rehetra zay atrehanao ihany koa de afaka mife an'izany izy satria izy ilay alpha sy omega ary zay no hoe tonga aty aminao ankehitriny ary anatanteraka an'izany teny fikasana de ampandova ny zanak'Israely ny tany Kanana izany ary tao anatin'izay de zao hoe ny ankohaka tamin'ny tany Josoa tiako be mihitsy zay hoe tena hoe versa le visage contre la terre ozy izy tena hoe zay zany le zavatra nataony Josoa hoe tena ny tarehany tonga de nioaka eo amin'ny tany mihitsy ary na amin'ny teny hébreu azy io de tena hoe ndikan'izay le hoe prosterné zay zany na ny teny hébreu hoe tena miankohaka zay de niorina mihitsy no makeo amin'ny tany tam'izany niorina zany tena mitohaka amin'ny tany mihitsy de position fanetretena lalina position fiheverana fa tsinitsinina fiheverana ambany fiheverana hoe tena mpanota tsy mendrika ary zay mihitsy ny position tokony ataotsika raha manoloana manda ianao raha tianao irodana io efa ny zavatra nitranga aloha taty de zao hoe nanetry tena Josoa ny aika izy fa mpanota tsy mendrika ny aika izy fa maloto ny ankohaka e adoraozy amin'ny teny frantsay ny ankohaka tamin'ny tany Josoa ndikan'izay zany de zao hoe mila miankohaka mila manetry tena eo ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra isika manetry tena ny fanetry tena ihany koa de tady hiala solona ny satana fizahozahoana fiheveran-tena ho zavatra mahay ny zavatra rehetra mahay ny position rehetra de tokony hoenao foana na leader io na inon'inona de tsy misy fanetretena tsony fa jereo Josoa tonga de niankohaka tamin'ny tany ny leader tena enjana de ny leader mahay manetry tena ny leader mahay maka ny toerana rehetra izay iainan'ny mpiara-miasa na mpiasa na iainan'ny olona rehetra dia azany ny tena vrai leader zany leader spirituel indrindrandrindra zay no mahatonga ny Paoly hoe afaka nona mahay voky mahay mahantra mahay manakarena mahay zavatra rehetra raha lasy anabavy malalo raha tianao no tena ho leader raha tianao no tena ho raim-pianakaviana matanjaka raha tianao no rem-pianakaviana raha rem-pianakaviana ianao matanjaka raha tianao no tena directeur na directrice amina zavatra raha tianao no cadre raha tianao no lehibe mpampianatra manamaha izy azy fanetretena lalina ombany tana maherin'Andriamanitra ny zavatra ilaina aoka ianao iankohaka mandrakariva eo amin'ny Kristy zatra mandohalika eo amin'ny tongotry ny azo fijaliana ary misy efe any amin'ny toetra ny fandoliana sy ny fiankohofana misy efe any amin'ny toetra ny olona zatra mandohalika isan'andro de manetry tena tonga de misy efe any amin'ny fony zay amboarin'Andriamanitra hatramin'ny lasa sopla izy sopla ny hevitra sopla ny eritreretra sopla daholo ny zavatra rehetra fa tsy olona miridiridy tsy azo atao inona ny fanapahan-kevitra tsy leader zany fa olona mitsangana fotsiny ary tsy refesy mandiny zay hevitra rehetra eo de tsy azo iadina hoe ifanakalozana fa hoe ny fa zay de zay ka aoka zany tena raim-pianakaviana manana fanetretena rem-pianakaviana manana fanetretena pitarika amin'ny lafiny maro samihafa ny fiainana enina de ny ara-panahy koa aza sy ny tontolo ao amin'ny fiangonana de manana fanetretena tahaka ny Josoa zay zany anisan'ny zavatra lehibe raha lasy anabavy malala inona ny tenen'ilay komanda miaramilan'i Jehova ozy Josoa inona ary lazainao ampanomponao tompoko lahy de hoe ilay komanda miaramilan'i Jehova tamin'ny Josoa 5:12 esory amin'ny tongotrao ny kapanao tsy niteny izy hoe tsy tonga de niteny lay komando hoe mandehany ianareo dia ranito daholo ny sabatra de asevontsangana daholo mifidiana olona ohatran'izao tsy mbola nanome stratégie izy fa ny zavatra nasenina nataon'i Josoa aloha ny alohan'izany rehetrarehetra izany de hoe esory amin'ny tongotrao ny kapanao ry ava malala ny fanaovana kapa tamin'izany
sy ny kiraron-kapa masy dia nieritreretina hoe mandeha ny amin'ny maloto rehetrarehetreny io zany no andehananao amin'ny toerana rehetra so dia misy tsilo so dia misy vatoka tafitohana maratra ny tongotra satria ianao zany ny fandehanana tongotra tamin'izany tena zava-dehibe ny mandeha tongotra tamin'izany ka raha misy fahavoazana ny tongonao zany dia amin'izay fotoana zay dia miadana kokoa ny fandehanana sahirana tsy à l'aise mihitsy ianao dia tsy confortable mihitsy zany ny fiainanao raha vao misy voany amin'ny tongotra ka eto zany dia lay zone de confort ny josoa mihitsy ny kapa mihitsy ny esorina aloha midika ihany koa zay hoe ny loto ny fahotana dia mila esorina mila mialo amin'ny zone de confort nao mihitsy ianao dia manatona ny Kristy ary manaraka mibaiko sy ny stratégie mila miaiky ny fahotana ianao rehetra daholo Jesosy ny fahotana rehetra ny fiekena fahotana ny tsy ambaratelo ihany koa ny firodanany manda ry ava malala karaha hiatrika Jeriko mbola tsy miresaka mihitsy zany zao tsika hoe itsy ilay Jeriko mbola tsy miditra ny Jeriko mbola tsy teria mbola tsy tonga any amin'ilay stratégie fa ho resantsika manaraka ho fa eto mbola hoe mialohany zay inona ny travail préliminaire zay efa niseho inona daholo ny zavatra efa nitranga mialoha zay vao tonga teo amin'ilay firodana manda ka raha fitinina zany dia zao hoe Josoa rery aloha ianao zany raha miatrika olana ianao rery aloha ny zanak'Israely anetsiny ny teo fa Josoa rery aloha ity ka ny mpitarika ny ray mpianakaviana ny mpianakaviana mila mitokana rery miaraka amin'ny Jesosy ianao manana vision mijery lavitra mijery mibanjino Jesosy aza mijery izy za mampitany fiainanao amin'ny hafa fa banjino Jesosy Kristy inona koa ny tokony ataonao rehefa mahita ny manana vision ianao dia tsy ny problema no hitanao fa lehilahy efa vonona mila mahita Jesosy aza melana mihitsy raha tsy mahita aseho mihitsy ianao Jesosy ilay mitazona sabatra efa voatsoka hiady an'ity adiko ity ary ao anatin'izay dia tena zava-dehibe ny fahafahanao zany mahita n'izay vision izay ka rehefa hitanao zany Jesosy Kristy dia inona ny zavatra mitranga rehefa avy eo manatona ianao misy etsika zay ataonao zay le hoe arao asa ny finoana ny vision zay hitanao rehetra dia arao asa mila mietsika ianao manatona an Jesosy Kristy nanatona Josoa ny ankohoka Josoa ny resaka Josoa ny teny mihitsy ny laza fampiresaka mihitsy zany nanao dialogue mihitsy hoe inona zany ny tokony atao manoloana an'izao zavatra izao teneno amiko Jesosy mangatanteny avy amin'ny tompo dia inona ny zavatra nataon'ilay komanda miaramilan'i Jehova dia zao hoe hitantsika teo hoe ny ankohaka mifanetretena nanala ny fahotana sy ny tsy fahombiazana rehetra hiditra mety amin'ny impact 2025 ihany koa isika fitoriana filazantsara midy daholo ny tranon'olona midy ny varavaran'ny olona efa tena tsy zatra misokatra tsovy amin'ny fitoriana filazantsara milaza aminao farany tsirairay avy manoka tena tahaka ny Josoa dia isy manda be dia be mirodana ary manomboka izao dia androdana manda rehetra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra androdana ny manda rehetra izay mety manakatsakana ny hoavy Andriamanitra indrindra ny manda ara-panahy raiso zany teny fikasana zany tadidio ty tenin'ny Josoa ty ry raha lasiana bavy malala mety hiatrika manda ianao mety hiatrika toe-javatra sarotra ianao ny secret dia izay voalazantsika teo zay ary amin'ny manaraka dia resahako aminao hoe inona indray ary ny tsy ambaratelo rehefa tena mirodana ny manda zay zany ny tapany faharoa amin'ity toriteny ity ka dia ny tompo ane no ametraka n'izany teny zany ary raha tena fanirianao hoe manomboka zao dia tena hitokana hijery an Jesosy anatona an Jesosy ary anetry tena angataka famelan-keloka tanteraka dia tiako mihitsy ianao raha anao décision hoe Jesosy tantera ho amiko izany ary oka ianao hitsangana eo mpitoerana tsy haiko zay toerana misy ianao ankehitriny mety hanangatanana mihitsy ianao Jesosy te androdana ny manda fa tena tiako mihitsy aloha inona ny zavatra mitranga mialohan'ny firodanana ny manda dia ireo zay niresahana reo atsangano ny tananao fa hivavaka ho anao amin'izao ora sy fotoana izao ray masina tsara indrindra sy an-danitra misaotra satria tsy mirodana ho azy kay ny manda tsy hoe rehefa mivavaka fotsiny zay dia ampy fa mirodana manda na hoe manana an'izao tetika rehetra izao mba hampirodana manda sy ireo toe-javatra sarotra amin'ny fiainanay fa kay misy tsy ambaratelo misaotra noho izany teninao izany tamin'ity androany ity aoka reto mpanomponao reto mba samy anoka tena eo anatrehanao anana vision anatonanao mifanetretena lalina ary apahitao ny tavanao sy ny herinao mihitsy ireto mpanomponao zay miaino izao onjam-peo zao na iza toerana misy azy ireo jereo zay rehetra manangatanana vao ny olana vao raha mbola misy zavatra sarotra na aretina izany na resaka ara-taratasy zany
tompo malalo mitalao aminao mba handrodana ny manda rehetra manoloana anay. Ampahirezo amin'izany teny fikasana izany izahay fa izay hainao natao tamin'ny Jesosy sy ny zanak'Israely hainao atao amin'ireto mpanomponao reto izay efa manakaiky ny tanàna ny lanitra. Mitahiny onjam-peo izay manamparika miafatra mba handraisany rehetra hery izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Samy mahery ho tahin'Andriamanitra isika rehetra. Amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika satria mbola afaka nandria ny teniny manokana izay noentiny mpanompony teo iny. Ankehitriny dia ny firarointsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay avana izany teny izany, tsy handalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fanirianay moa izany eto amin'ny Hope Radio dia ny hanandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. Ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana fanompom-pivavahana amin'ity androandroany ity, fa manome fotoananao indray izahay amin'ny herina ny toy izao eto amin'ny Hope Radio. Isaorantsika manokana ny mpanompony Pasteur Ernest Andriamparantsoa izay nitondra ny teniny teo ary izao moa Nonsiara Zakanjoary no nanolotra ny fandaharana tamin'ity androany ity dia manome velomanao indray mandra-piona amin'ny manaraka indray. Narahinao teo fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope Radio. Sabata feno fitahinana, sabata feno fahasambarana, sabata feno fifalinana ity tontolo androntsika anio ity. Azonao atao ny mamerina miaina sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao.org/fanompom-pivavahana.